atolotry ny viva radio anao mandritra ity herinandro ity ny tety fotoana tantara nosoratany RCS mpilalao ny tantara faly manana faly Fetraobelona miaraka tamin'ny Miravo Sofaniry ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony ny tety fotoana ka rehefa natao ny fitiliana sy ny fitarafana ary ny fizahana rehetra dia fantatra fa aretina tery ny fototry ny mahazo olona rehetra ary miaro somary ankona ihany aloha teo ampandiniana azy tiako fantatra hoe taiza hoaiza teo amin'ny fiainako ny andohan'ny fahampitehako tiako fantatra hoe taiza hoaiza teo amin'ny pejy mirakitra ny momba no ny atombohan'izany eny mety efa azoko veroka ihany saingy minimikipy toy ny fanaoko indray aho manony hetsika fiarovatena mahazatra mety matahotra mantsy so anatsatoko antso amin'ny fery izay no heveriko efa nanolatra ny fanekeko izany ilay fery izay tsy mbola voadio sy voahosompanafody akory dia efa notsindreko vovon-dandy azo lamba manify sahady ilay fery izay nanahirana hatrany ny jery azy any ka nitadiavako amin'ny fomba rehetra nanakomako azo divy ny fijeriko voalohany aloha misy tsy fahatomomanana tokoa ny avokavoka ela ary izay moa mahatonga ny lasepitra matetika izany hoe raha zavaina manomboka tsetsina ny fantsona ifamezivezen'ny oksizena sy ny gaz carbonika ao anatiny ary atahorana hivadika ho mamiadana mihitsy faharoa raha hosokafako ny masoko raha ho isoroko ny rakotra manarina ny feriko dia ho hitako mazava fa ny fisaonana tsy vita izay notovana ny fanamilohatena sy ny fanomezan-tsindry izay fery nandevina mbola velona sy nanamandrika tanaty azakazaka tsy misy fiafarany izy no natonga nitsoaka tsy nisy mpanenjika hatr'izay izy no natonga nanenjika tsy nisy noenjehana ary mbola izy ihany koa no anton'ny azakazaka tsy misy tanjona nataoko hatr'izay izy no fototra tsy nahafahako nahita ny lalana tokony noraisiko efa ela nampifatohany tanatin'ilay lalao manahirana ny ketrehany loatra tara loatra rehefa niampy indray ny fery ka niombona narak'izany misy mamiada ny vavony aloha rehefa stady avancely izy noho ny tsy fahavitany ny asany ara-dalana dia voakidikitika miaraka amin'ny tioro tova sasany mpiara-miasa aminy ka izay moa mahatonga n'ireo malezy rehetra nambarany lahy voatrany amin'ny rainy koa mantsy ary fahatelo sady farany ankehitriny efa mitady ho atelo ny feriko miaraka aminy koa ny rakotra manarona azy ka tsy maintsy mitady hevitra sarotra be ho azy mantsy raha izy no asaiko miala amiko satria efa zatra nanarona ny ratrako tena izy na dia tsy nahasitrana azy firy aza efa zatra nanaraka tamin'izay rehetra nalehako ary efa niara ny tetiny fotoana tamiko titena ara ho fikirika eto amiko izy ary vao maika koa ho potika tanteraka aleoko izany miala ny fehiko raha tiako tsapako ninitatra izany mitondra ny tsimokaretra VIH alahy ale ty ataovy resaka rasoky voansidavy iza izay ny valy ny fitiliana nataontsika ary ny atahorana dia mety hitondra toy izany ihany koa ny vadiny lahy raha nisy firaisana ralofo teo aminareo tao anatin'ny fotoana nahazahoany lahanyizany tsimokaretiny izany tsara angamba raha manao fitiliana ihany koa izy anamariana tsara n'izay mahakasika an'izany nefa aza mataotra elahy ezaka anao izay vitako anefa ny voady nataoko tamin'lahy telo ambin'ny folo septambra 2024 amin'ny 12 ora sy sasany atoandro rehefa avy nanenjika tamin'ny alalan'ny dokotera tsimbona ny namako iny maraina iny ny lasako dia eto amin'ny rokatiny arivindray azo ankehitriny izao eto no manapa-kevitra marana ny tantarako eny tsapako
tsy tokony ho tsotsoroko toy izao ny sasiko. Tokony zakany mafy indrindra mandramaty saingy tsy maintsy miala amin'ireo rakopery so amodika azy ireo tanteraka. Velomary vaty sy ny zanako malalako. Tsy tokony nataoko fitaovana ny tsoahako ny lasako nareo fa tokony nataoko fitaovana namarika ny hoaviko. Saingy mbola feno ratra ny avanareo tamin'ireny fotoana ireny. Raha isy anefa ny vitana faharoa dia vonina ny hanovan'ny tantaram-piainako. Nokatsana wa mifoaza tao amin'izay ndrifa efa maraina nge ny andro vao mendony to ampianarina dia fotara sady tsika mianaka fanampin'izany aty amin'ny toerana sekoly vaovao. Maya oe ary to mbola miratra masoko ngamo sy efa fandrim-bato ny tokony daboako fa tsy kidoro malemy ohatran'izao tsony. Tsaroko tsara mantsy ny firimirimin'iny fiara vaventy iny ary mbola tsapaka hatramin'izao mihitsy ny nantsaha sy nanorotoron'ny tolandrantsiko nefa sady amin'ny afo be na ny vatako azy mantso ohatra fa lasa zarazara hoditra lasa tsy volona tsony lasa nahazoazo aina zany koa dia ny foko ny vatako dia nakaizako koa ilay tomboka vatsa teto amin'ny lanto tsandroko teto dia ilay teto amin'ny andilako re razako fa inona koa reto zavatra mibongona be eto atratrako reto zany ohatra nono mbevavy dia ny voloko lasa lava be nefa efa nenetsana azy ireo taloha okaloka zany vetsy ohatra fa lasa isy balita tsy ato tsony atreka orinokatsana fa inona loatra ny atondry aho fa ao aty varavarany ty oga misy aloha averina amin'izay roa ny kontera za dia iza zany mivanavana tsy akojanao ambarafaranao zany nokatsana manofo mandritra ny tsy fahatsiarovatena lala ve asa lasa dala aleo aloha porofona kely raha le voalohany ny mariny riatana ny temaina toy izao ny takolaka maty atanako ohatran'ny enjana tampoka sireko narary zany raha vao hanainga azy fotsiny ko raha zany no izy tsy le faharoa zany ny marina hoe lasa dala ay ve raha bainy sambasamba indray ianao mba tratrako ambovy voamaraina ohatran'izao mahafinaritra azafady manomba lalana aminao ny tary fa akarahana tsy anaty frigo atsy ny tary le sakafo fanalana makafoka indray nga ranifo sa lasa iza nitao tsy atao an-dakozia sofanampidiriny sy le resaka ry miaro ono taiza indray moa sy ty alitiny tsy taony efitrano misy efa tamin'ny 3 ora maraina ho sy voatazany tato tanàna nananika tamboho nanao fito sy ny mpandropa miaro 20 taona nge sy
mba lanjalanjao ihany. Ono tsy efa raha nivo sy razina indray ve nanao tadidresaka tany aminao tany? Ny fanontaniako valiana fa aza ahodiny izay ny resaka. Tsy misy fiatraikany amin'ny resantsika mihitsy na iranivo na tsy ranivo no nolazan'izany tamiko. Eny voalohany aloha tsy gadra rahabainina ka tsy maintsy ho hitanareo maraina tondra riva ato am-bovo. Faharoa manarak'izay tsy nitongotrareo ny ampiasaiko ka hoe tsy maintsy hangataka fahazon-dalana any aminareo azay vao afaka ampiasany tongotro. Fahatelo tanora ary natao akafizina amin'ny fiainana fa raha zany dia tao ampandriana teo ampianona ka iamba sy ny fimosoarana tsiarotsiaro ny fahinina nahitanao aho. Sady aza mitoroteny vao maraina koa raha-bainina fa makamy be ny fomba nareo ny fitadiavam-bola nefa ny matimatesanao hatray nafatesan-drabofo zay. Zay ihany tanjona ibanjinina fa zany fiainako nidikidirana. Efa tsy mahazatra atsony zany fisinao sy fiahinao zany ka tsy mampahazo any akory. Mosy reveko raha teo rangaha. Miaro fantatro fa betsaka ny andraikitra sahamiko ary nitsoka lavitra ny endrikisay foana hatramin'izay satria mampatsiahy andreniny se loatra ny endrikisay sangy tevoka aok'izay fa malilo ny sofoko maheno fidovaky ny fofombavanao. Tadidio fa nataonao ihany nafaty andreniko. Raha vao feanao tsara ny etranao ry monsieur hery mety mbola niarany sotro dite maraina zao zay mianaka ary mety mbola teo koa miaha. Mety mbola nanatitra azy foana vao nandeha nianatra. De mampitandrina anao farany raha mbola te ahita koa ianao aza hidiranao lalina tsony ny fiainako. Azonao zany alao zany hitondra ny fiainako amin'izay tiako hitondrana azy. Raha manam-potoana ihany ianao de nihidiny etranao amarinina tsara sao de mbola hibanaka ihany hatramin'izao. Soava tontolo andra anao saika adiniko afary raha ny fa any ivelany no hitady lasopy zay. Nitako tao amin'ilay fitaratra tao amin'ny efitrano nandriko teo dia tsy miaro tsony afa nokatsahana vady andefy mandroko ary itony sakafo manoloana itondray kosa ny reniny. Fa ahoana ary zao tamin'ny fomba ahoana na tonga an'izao sa lasa kaiko tokoa ve avy ny taina dia niotra loatra ny tozo ny foako dia mipedy avy hatrany ny zanaka totoako. Fa inona mihitsy aza mahazo ankiala kely ty. Eo dia iloza mihazoazo indray fa tsy ilay sakafo eo andoviany no hohaniny. Fa marary vendry ity misy olana ikeko hoe somary mahasaikatra ilay manavoatany saingy mamano katsahana. Azafady saika mba hanontany-kely anao raha tsy madisy hoe ono vo amin'ny fandraikirekena ve sa lasa dala sa ty amin'ny afo betsika fa ahoana kosa ny fomba fitsondry azy zany mamanoka tsahana ahoana dia ahoana kosa ny fanontaniana fafy zany ka tsy mivatako ange manatrika manoloana ny fitaratra fa vatan'olo-kafe. Oka kosa moa zany izy io zay vao azoko tindry ho hitako ke ny fivoan'ny toe-batandrina ndritra n'izay fotoana ny azakazahndry maraina sy ny kotrana ndry zay efa misy fivoarana ka tsy zany mihitsy ka fa inona ary sady hoano any aloha le anina fa taritsika ho ka tokony efa ho fato aza amin'izao fotoana izao. Eny na enao koa aza tokony efa elaela ihany ny maty ny areti-po noho ny fijaliana ny aina nokatsahana niaraka tamiko. Fa tena mitapy ve tiala kely ty azo dindry gaiketo ro nikatsahana fa tsoro ny marina raha te hiverina ny farafangany dria. Tena marina zany ka ary raty zany aza dia tsy vatako velively tia mipetraka amin'ny manoloana anao ty fa vatany vadiko dia tsy tato amin'ity trano ty koa izay mivady no mipetraka. Arono azafady aiza zany ny zanakay dia aiza ny vadiko. Mila notaniako mantsy izy raha tsy miaro koa izy fa nokatsahana mila mitady vahaolana miaraka izay. Jesosy io fa inona daholo re izany retiretin'ity zazy ty zany tena lasa dala ny zanako marina mafy.
tena omaniny atandridy andao tsika andeha hijery dokotera sao dia ho tara loatra eto ka nahirana. Septambra 24 izay ny data reko ny iray ny vata fandraisam-peo tanatin'le fiara fitateram-bahoaka nyraisinay. Ary rehefa niditra tao amin'ny efitrano fandraisan'le dokotera Marary izay dia mbola nisarin'ny filoham-pirenena tamin'izany koa ny hitako tao. Fa inona daholo ary izao e? Lasa dala tokoa ve asa miverina tany amin'ny lasa fotsiny dia naka ny endriko nokatsahana? Sao tena fitafiana anaovana aza dia lobaka, zipo sy lipo telozoro ny kisarisarim-boninkazo ary ballerine. Enzanaka, tena hoe napataloha sy kapakapa mety anaovan-dehilahy aza tsy hanana an'le vadiko akory. Tsy misy maninona hono ny atodohandry araky ny valiny fitarafana ao tsara. Mihoatra ny ao tsara mihitsy aza saingy nampiny saingy ihany ilay izy fa tsy nyonona tamin'izay ao tsara izay fotsiny izy. Marina izany. Ohatra ny tratran'izany TDI hono na trouble dissociatif d'identité izany hono ndry. Ka izay mahatonga ndry mihevitra ny tena ndry olon-kafo sy nanadino ny fiainana manokatsahana ndry io. Nga izay ihany e. Laza izy fa trangan-javatra mahery vaika an'seho teo amin'ny fiainan'ny olona iray ho matetika no mitarika ny areti-tsaina hafahafa io. Miaro ny vatan'le olona ho ny atodohany mba tsy hamotika azy ny fihetseham-pony ny fangaro sy diso tafahoatra loatra. Izay mahatonga azy maka endrika hafa. Dia matetika koa dia vokatry ny fahafatesan'ny olona akaiky azy io aretina io. Tsy tian'le olona marary ho adonoina le olona nandao azy dia manomboka ilainy tahaka tsikelikely ny toetoetrany sy momba azy rehetra. Ary rehefa mitondra n'io endrika io izy dia adininy ny tena ny mazava ho azy. Rehefa miverina amin'ilay tena endriny indray izy izay vao tadidiny momba azy. Dia toy izany hatrany. Dia mety ho izany tokoa ve mahazo aho izy mamanokatsahana? Tsy vita ny vavatana fotsiny mantsy fa sady niverina tamin'ny lasa koa. Tsy haiko aloha fa izay ny tenin'ilay psikiatra teo e. Ary mety ho toety zavatra mahery vaika koa ny vao ampiverina an'izany tanteraka sy amin'ny laoniny. Izany hoe choc émotionnel na choc physique. Fa hono iza kile miaro. Olo tindry any ambadimbadika ihany ve sa namana fotsiny? Sa olona firon'ny saindry araka ny voalazan'ilay mpitsabo teo? Tsy marina mihitsy mantsy izany hoe vadindry izany izy. Oga misy aloha akaina ny saiko fa tena mikorotana ka. Marina e. Ho azoko mendalana eo ihany mahakasika an'izao rehetra izao. Miala tsinay mainty angamba no anapirofo amiko fa na lasa dala na tsy. Na marina fa miverina tamin'ny lasa dia nakatoeran'olon-kafa tokoa na mizaka fa nirotorotoana vokatry ny adalako fahiny. Miezaka manakatra an'izay tindry atongavana ihany fa ohatra boribory no avoaka ny fafana mpamoaka tarehimarika. Fa na dia izany na tsy izany mba hatsaharo amin'izay ny fihetsondry amin'ity hoe mamanokatsahana ity. Tena tsy mampahazo aina ilay izy marina e. Renindringy fa ezaka e. Fa melohan'izany aloha mba hividian'ny pataloha fa tsy raikitra mihitsy ty lava zipo isaky ny voaka sy mivoaka ny trano ty ka. Mivoivoy be le rivotra. Aza miteny foana eo ry kiala. Na volan'ny dokotera aza saika tsy voaloko pataloha. Miboridana rehefa tsy mety amindry izao. Soa aza fa nampanao kory nandritra ny fialan-tsasatra lehibe iny. Soa koa fa mbola nandray fanampiana avy amin'ny fanjakana koa tsika. Miara-mila maty am-perinasa mantsy indraindry. Raha tsy izay efa banky rokotra teto tsika mianaka. Sady lany vola nifondrana monina ny lany vola dokotera. Izay nareo izay. Mba io moa e. Tena ho feno rivotra amin'itony pataloha tsy vita finition tony engeny kiboko e. Efa zipo manampiko amin'ny famafandalana aza nanaovako mbola reko manafy safo an'ilay zavatra ihany ny rivotrako. Maika efa le mitsitsy lamba ao ireo. Orinokatsahana. Marina ane izany e. Mba io moa nama izany. Eny ary
Endrasa fandraisam-bola dia fidanako indrisana. Mba asay ay. Fa eo aloha kia mba hitantarao kely amin'ny fiainan'izany miaro foroporondry izany rehefa tsy tsarondry ihany no manokatsahana ndria. Toa mahaliana ihany mantsy ilay izy. Eny ary ka sao. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Le pape Benoît XVI a entamé en France une visite de 72 heures, visite politique, culturelle et pastorale. Il a été reçu par le président de la République à l'Élysée. Au cœur de cette première journée, la question de la laïcité évoquée par le chef de l'État et reprise par le souverain pontife. Le grand format de ce soir nous emmènera au cœur du dispositif de sécurité qui entoure cette visite. Mais que ferait-on sans... tianao hiala ato amin'ity trano ity misy ve ay tsy lahitra tenenina ianao aza miasa alohan'izay momba mihitsy ho ianao tsy mampahazo any amariny inona zao ny antony nampetsonao anaty ka misy zavatra ataoko matsatsy amin'ny efitraniko ka raha moralina no iantsonao anaty dia aleoko miverina any amin'ny efitraniko mankatory efa misy radio raha ohatra ka pastor teny no tiako ny enoana dia zay ny nalefako fa tsy nakaty aminao tsy amin'ny moralina tsy hafa aza matahotra saika antan'ny fandaram-potoana sy raha-potsisapotsy fotsiny zany mantsy fa nieritseritsy ny anatitra fehezam-boninkazo eny amin'ny fasan'ny miasy olona raha petsy iaraka amiko ve se kailety mbola misahirana mametraka an'izany fanontaniana izany amiko any ve ianao raha bainina hatramin'izao eny fa na dia efa nilaviko foana aza mifangatahanao isataona mampalahelo ary angamy fiatsaram-belatsinao averiko foana ty teniko aminao ty raha bainina rehefa tsy nisahirana nanolotra felan-drozo hoan'ny eny sy ny ay ianao fony fahavelony dia aza misahirana manolotra felan-drozo hoan'ny zareo tsony amin'izao fahafatesan'izao raha tsy nanokana fotoana ho azy ireo ianao tamin'ny fahavelony dia aza lanina amin'izany fotsony no fotoananao efa miverina ho tany ny nofony efa niala tamin'ny fofony eny ka tsy andre fofony voninkazo toloranao azy tsony zareo tsy ho tsapany akory zay lefaky ny felan-drozonao tsy ho tsapany zareo tsony koa ny amin'ny fotoana natokana ho azy noho izany fandaniam-bola sy fandaniam-potoana fotsiny ianao rehefa mbola eo ny olona ray izay tokony anehoana fitiavana dia amin'izany ianao no tokony aneho azy rehefa maty izy tsy areriny ninona tsony ary tsy atsapan'izay fitiavanao azy farany tsy ilaiko tsony io molotra io manonona an'izany anarandreko sy anarana anabaviko zany azonao ve zany aza vetavetainy molotra ao ny fanononana ny anarany zareo fa halako te tsara vela tsitsisy ilaina azy ianao zay fa saovamandry ianao nanararoatra nanontany an'le psikiatra tamin'izaho sy mamanokatsana le tamin'ny farany nanatrika hypnose clinique iny inona ho ihany antony fakahalana be loatra misy eo amin'ny olona iray afo namoiavana inona mahatonga azy mivary lavo inona mahatonga azy tsy mamadika pejy mihitsy na dia ifantaona maro aza dia nitovy tsy nisy valaka tamin'ny vali teny nomen'le psikiatra natorony nokatsahana taorinina afatesany dada ihany ny valy teniny hoy izy namaly aho hoe mizara efatra mazava tsara ny dingan'ny fisaonana ny voalohany dia ny tsy firarahiana sy ny tsy fanekena ny faharoa dia ny atezerana ny fahatelo dia ny fahaketrahana ary farany vao manaiky sy miarina le olona indrisany efa fa taraiky teo amin'ireo dingana telo voalohan'ireo le namanao victime an'le antsointsika hoe de complexe non résolu sy culpabilité post-traumatique izy ka izay no nahatonga azy nankahala fatratra ny rainy nampiasany teknika antsoina hoe haine projetée nefa ny ampahan'ny fahoriana ihany ny voafafaniany fanitsinitsiny hafa iny namandrana ny famonontena indray izy amingorany tanteraka an'izany fahoriany sy ady sain izany saingy nisy nahatratra foana ny andrana nataony
veriefitra tanteraka izy ny fivariana lavina ny autodestruction lente ny sisa fahaolana hitany. Zany ny vokadratsin'le deux complexe non résolu mademoiselle ho izy ny sinto. Na efa mandeha aza ny fotoana dia mbola voafandrika anatin'ireo dingana telo voalohany le olona, indrindra moa fa misy endrik'olona, toerana, toe-javatra sy ny sisa mampatsiahy azy an'ireo olona nandao azy ireo. Ny hevitra ny ampitony ny feriny tamin'ny alalan'ny fanabadiana an'le tovavy lazainao izy avy eo saingy mbola nanaraka azy teny foana andratrany ka lasa njorombala ny tokantranon'izy ireo. Indrisy moa fa ny ampy indray zany taty aoriana rehefa nodomandra le rafosam-baviny sy le rainy sisa havany. Vao maika ny tombo ny fanamelohan'ny tenany ary vao maika izy vao fonja ny famoizam-po tanteraka. Azafady mademoiselle, izy akay ianao raha tsy mahadiso. Toa olona tsy mbola hitany masoko mantsy ianao nefa toa efa ela ihany nahatazanako anao nanoloana n'ity fasany vady aman-janako ity. Fanampiny nametraka fehezan-drozy teo ambonin'ny fasany ianao. Dada, niniko tokoa ny nakaty satria fantatro fa akaty ianao androany raha tena miverina tamin'ny fotoana tokoa. Tia hitanao amantsy, nalahelo anao fatratra. Tia mihana sy ampionana anao satria mety mafy koa no zakainao no mifanenjehako anao nandritra an'izay 3 taona nandozan'izy mianaka atsika tamin'ity tontolo misy atsika ity izay. Nomeko tsiny loatra ianao tamin'ireny fotoana ireny ka te hifona aminao aho. Saingy ho lazainao fa adala raha izany no ataoko. Tsy mitsinao mantsy ankehitriny. Fa ina raha mahazo an'ity tovavy ity. Mibanjina masom-pahangorahana izy dia mipatraka ho azy manaraka izany koa ny ranomasina. Maty fikitra mihitsy le toetena treo andohalika anaovany. Dada, mifona amin'izay taona marina ka halako anao izay. Efa nizaka ny vokany ianao satria dia nifahavakisa ny fo tamin'ny taona 420 nitsingerena ny taona nahafatesan'izy mianaka ny nahafaty anao. Te hianka fitiavan-dray eo anilanao le haniafako a dada. Te ho fihinao mafy. Te handray teny fampiononana avy aminao koa. Mademoiselle, fa misy olana nga? Azafady, tsy tanako ny fihetsem-poko. Na manakaiky loatra ny androany no nitsingerina ny taona nahafatesany. 3 taona amin'ity andro androany ity. Mahafantatra ny miahy ianao. Nefa nge ohatrany tsy mbola nahitanao zany mihitsy sa raha masoafa mijerenao aho dia mety ho fantatrao ihany saingy veloma ianao. Tsy tiako hitanao hitomany fandroany manoloana anao dada. Tena mahafafa koa iny tovavy iny ka. Ty raha miaro fa inona ihany le ty ataony lahy ty nitady an'ny lahy tany an-trano dia tsy tany lahy. Noveriko hoe nanaraka ny rabahininareo zao lahy ka aty amin'ny trano fisotroana indray. Zabela sy le siaratsibra fa volondavenina matroka lanitra androany vera rosy 3 toy ny mahazatra miamsora vitsivitsy dia ampy aminoko ny fahatsiarovana ampitabesatra ho an-damosiko. Ora miaro zana marina 3 taona ange zay dia maninona 3 taona saingy ny tontolo omaly any no milatro manoloana ny landro any mandrao boviana ly ty tsy tsara vera mba mamadika apejy amin'izay na nofin'izy mianaka azy ve tsy efa holevona. Tsy mety lety efa nanandrana tena efa nizaka fa raha mbola mahita mitavandra-bainina koa dia miakatra ihany nembony tony sy ny sipa ihany no
Mamery diako tsiatsiaro andro zany. Fanampiny ahitako ny endriky miasiny eny avokoa ty toerana rehetra lehako. Ny zavatra rehetra ataoko ankoatra ny ditra sy ny revy. Olo mifahendrenireny. Ka ohat hosakana ny latsy ho sambatra anaty fotoana vitsy ve hosakana ny latsy anadino azo ireo. Efa tena tafahoatra kosa ny lahy. Telo taona angarangidiny. Diso ala tsy mety mihitsy tsy nanatrehan'ny lany reny fotoana reny. Izao dia tsy vita mihitsy tsy manaky ny saina fa mbola miady hatrany. Tokony teo na tamin'ireny fotoana reny fa tsy naneo akanjo sany dia ty averiko foana. Na mamono miadana ny tena ny lala amin'izao taona lahy zao. Tsy alova ninninona nge zao zandry tsy aloha adaboka amin'izay dia no avy mimpanjitona. Mora mpitenenana lesany raha tsimbona fa sarotra tanterahana. Eny fantatro zany fa te anontany any lary ahy. Te anontany hoe sitraky ny reny lavy zao ataony lahy zao. Izay mihitsy sitrany zao ka raha manony atarako aho dia hiala amiko ny fahatsiarovana azy. Dia ndehana amin'izangola rakandraimenina analaza ny alehako aty fa tsy iain'ny tatasika ny lahy. Sady zao no ataovy ao an-tsainy lahy raha tsimbona. Mila patsahevina andrapainina ny ratsy nataony ratsy izay efa tena ho mendrika sy olona sambatra izy. Nefa mila mameloko baininareo elahy izay ihany ny lala tokana afaka anapaka ny lasany lamla. Sady tsy afaka ho vonola baininareo. Ela raha teo efa tsy nahafaty ny tena la tsy misy dikany le zao fampijalia tena ataony lahy zao tsy ny hamono anazy koa teny tanjona tiako tratrarina. Oka zava milaza ho tsangambato fahatsiarovan'le reny adarany fotsiny amerimerina amin'ny matetika fa raha teo ny reniko sy ny anabaviko tsotra an'izao tian'ny afarako eny fa manatsafidy tsara amin'izay tian'ilay afarany lahy koa lahy. Ela dia lahy ihany ny tompona antoka amin'ny hoaviny laka. Anjarany lahy no zany mandinika sy manapa-kevitra. Mbola tsy tara lisary miaro ary averiko ihany ela ihany no reraka amin'izao taony lahy zao na ho ela na ho aingana. Jereo nge reny tentative de suicide nataony lahy reny naomby sa tsy naomby. Lekona okizay le tata fa leobe io nitoka sotroy makady sofina lesy ny kinainana n'ilay eto akaiky eto nabavina iza tsy nanao an'izany tamiko mahatsiravana tsy kozy Ode, misy olona feo. Zao kosa ve kinareo fo miditry ny trano. Za io zao mba nananteny ery hoe anala ny volo fotsiky indri rehefa miverina avy any amin'izay alehandry any kanjo efa miletika ty masoandro vao mipotra vanindry. Halako nareo kosa mba efa nampimana kosa nge tamin'ny marainy. Somary lavidavitra ho ale toerana ho alehako. Zay indrindra zany antony namakiko an'le vatandrakotra satria nareo nilaza fa tsy nanambola nefa zany ila sarandalana. Eny fantatro zany. Ka hono nanahoana ihany anefa ny zavatra nataondry tany lamma. Azo lasaina. Nitengana voalohany amin'ny zavatra tokony ataoko aloha zay ny vitako. Ny fiatrehako ny lasako. Fiatrehana ny lasa? Tena hafahafa ndry tiry no katsanatra amin'ny fotoana nanaovantsika jiavy any farafangana iny ka tsy fantatro tsondry mariny zay indray le kozy fa hono misy fanontaniana kidaladala kely ty hoe raha nomen'Andriamanitra fahefana hiverina amin'ny lasa ve ianao dia mety ho tianao hiverina any amin'ny lasa? Zany ve tsy ampatahotra be? Eny mety ampatahotra ihany aloha fa saingy raha zay no nisy dia ahoana ny zavatra mety novainao ve tamin'ny lasa? Rakaraka raha talohan'ny nafatesan'le renibeako ny taiza ohatra no niverenako dia mety nijanona ny karakara sakafo matsiro be ho azy tamin'ny fotoana iny fa tsy nisahirana nitady dokotera hitsabo azy tsony. Izay raha teo mba nangatahany tamiko
hikarakara vatotra koa azy. Saingy noho ny tsy nandefasako ny saiko lavidavitra dia nikiry ny alanenina taminy ihany aho. Indrisy fa mandra-piverina sy ilay dokotera dia efa niala ny ainy. Zany ve? Ie. Tiako izany fanirianao izany. Nefa nge tena nilaina ilay fikarohanao dokotera e. Raha tsy izany mantsy dia mety ho nanenina indray ianao ka nilaza hoe takizay foana nitady mpitsapy satria raha tsy izay dia mety mba sitrana ihany bebe ohatr' izao. Marina koa aloha izay e. Dia raha talohany nafatesam-badiko indray dia mety nitana azy tsy handeha hamita ny iraka farany namoizana antsika mianaka iny aho. Naleoko lavitra aza nahita azy voaroka tamin'ny asany. Fa hono inona izany no mahatonga Andriamanitra tany an'izany? Ka raha nanatsafidy ary mamanokatsana dia naleko foana talohany nafatesana izy mianaka no niverina. Mahatsiaro tena ho manam-pahadosoana mantsy. Nandritra n'izay taona mifandimby izay dia tsy niraiko ny tena nomeloko fa ny tenako. Fitaovana namoahako ny alaheloko fotsiny dada fa rehefa izy maty mihitsy voatsapako izany. Miverina foana ny hoe raha nanaiky ny jano ny elahy rehefa ny latsy handemy aho. Raha nandany fiangaviany tsimpy ny elahy tamin'ny fotoana iny fa ny janona nampianatra amin'ny asa ny aranjery fahita lavitra tamin'ny araky ny fangatahany farany dia mety tsy maty izy mianaka ohatr'izao. Mety mba nitana azy ireo tsy handeha mantsy elahy. Ny fisinilany mety nanovany tantara. Nefa koa raha nijanona ilay miaro lazaindry dia mety niara-maty izy telo mianaka. Satria mety sy ny nanakana amin'ny fandehanany reniny sy ny anabavony nataony fa niaraka tamin'izy ireo. Eny e, marina izany. Tsy haiko mihitsy izay tantara foroporon'ny Saindriandro no katsahana. Izao fotsiny mba teniko. Aza fenoana fanamelohan-tena sy fanatsiniana ny hafa amin'ny fiainana. Avelao ny eloko ny tenandry. Ataovy an-tsaina foana hoe olombelona ihany izy. Dia toy izany koa mamela eloka mandrakariva satria olombelona ihany koa izay nanao tsy nety tamindriva tsy anjely akory. Mpanditantsika no eto, mpilololanitra. Feno vato ny lalana ary tsy balika foana amin'ny masoandro. Misaotra betsaka rea. Dia izao koa avelao ny lasa fa zavela ahitana ny elatra tsy anidiny izany e. Tsy hanova ninina mihitsy mantsy ny fifatohana be loatra aminy. Mahakarary saina fotsiny aza. Raha misy azo amahana ny olana dia aleo ny vahaolana ny tadiavina. Izay ihany ny fanalahidim-pahasambarana. Fa rindresaka tetsika mianaka nefa ny sakafo azy ity mbola tsy mitokona akory. Izay aza aloha fa ilosako indrika. Eny ary mamanokatsahana. Koda fa ozo fa bababo zao lery aza kitikitiana fitobenako fa tsy niarahany lasany ray aman-dreny lananamboatra io. Ora miaro aza mikofokofoka arbaina fa itsingidiny ety ambony tohatra ety ngeetsika mitsaminy. Sady ataoko aona koa ny fibaby alahy raha ohatra ka tsy ahakasika amin'ny fitombena alahy. Ka zagy tsy nikozy alahy misy baby eo ahy. Pidina langy akangana fa tsy raikitra zao e. Tsy balangy ara lery e. Ka tsy bako elahy e. Fiza moa no miteny elahy midongela tsy mety mivoaka anaty taxi. Ny toromasony le ty ohatrany ninitra. Tsy rety e. Ampidina lawa vokemako bela ampidina Farety e. Inona ty zany ataony lazany e. Midiny la rehefa ohatra anaikitra ohatran'izany ka. Ty tena banditsy. Raha tsy mamo alahy aloha efa nataoko nahita ny sariny Jakoba mihitsy. Ty tena tsisy ilana azy. Viva Radio nanolotra ho anao teo ny teto fotoana. Tantara nosoratany RCS. Novelomin'ny Faly manana. Faly. Fetraobelona miaraka tamin'ny Ny ravo. Topanizy.
ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika bak sarano arivony ny tety fotoana tantara no tofosainy manimbotra rena esinao rahampitsony toiny